NGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Miazakazaka ny toedrana politika eto Madagasikara. Maro ny fanehoan-kevitra politika isariana ny mpanara-baovao amin'izao akatoka ny fifidianana izao. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny vahoaka hifidy. Olona tahaka ny ahoana no takin'ny firenena malagasy raha izao toerana misy azy izao. Arahantsika ao anatiny mahatoa andahatsoratra izany. Nazo fahafahana vonjy-maika omaly alina tokony ho tamin'ny sivora mahery ny tale jeneraly mpisolo-toerana teo anivon'ny KNAPS. Mbola hito ankilan'ny fitakiana ho an'ireo mpiasa izay mangataka ny fanazavana bebe kokoa mahakasika ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny KNAPS sy ny restriction budgétaire ary ny antony nampidirana ponja ny Jocelina Tsaboto, tale jeneraly mpisolo-toerana teo anivon'ny KNAPS. Tsy mbola hiverina amin'ny loany niaraka izany ny asa mandrara, service minimum amin'ny 9 hatramin'ny 10 ora maraina no isy manomboka rahampitso. Mitaky ny amoana tsy misy atakandro ny naman'izy ireo izay nampidirina amponja tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny anteny mera ny vaditany sy ny mpanao lavanty araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Nilaza ny anamafy ny hetsika fitokonan'izy ireo raha tsy misy ny fepetra raisin'ny fanjakana manoloana ity raharaha ity. Mitohy hatramin'ny rahampitso ny hetsika kolotsara tomefikanto eny amin'ny Alliance Française Andavamambo izay karakarain'ny Kolo TVFM miaraka amin'ny fandaharana kolotsara izay mankalaza ny 10 taonany. Vakodrazana sy sorady samihafa no naseho teny antoerana androany. Mitohy ihany koa ny varotra fampiratiana. Tonga nitsidika teny antoerana ny filoha tale jeneraly ny Kolo TVFM androany. Any ivelany mafanatra ny toedrara sy faksa taoriny ny fahafatesana Tunisiana iray. Tranga izay niseo nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpifindra monina sy ireo Tunisiana ny talata lasa teo. Ireo mpifindra monina izay maro no nigadona tao sy faksa nandritra ny volana maro ary ao ireo manandray sambo iazo any Italia. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Ankafaliny reto miklasety miboavy tsy dia ny tokantranonao amin'ny tsy alakamisy fahenany volany jona taona 2022 ity manatra ny ariabo ary manasanao mpitiavana anaraka ny fampahalam-baovao-tsika hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany ny matoa andahatsoratra tahaka ny mahazatra. Miazakazaka ny toedrara politika eto Madagasikara. Maro ny fanehoan-kevitra politika isariana ny mpanara-baovao amin'izao akatoka ny fifidianana izao. Mipetraka ny fanontaniana ho an'ny vahoaka hifidy. Olona tahaka ny ahoana no takin'ny firenena malagasy raha izao toerana misy azy izao. Arahantsika anatiny ity matoa andahatsoratra ity izany. Tandedo amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny tontolo politika eto Madagasikara. Miseho lany ny fanehoan-kevitra samihafa. Ny an'ny sasany aza fanehoan-kery ankolaka. Te iseho famafy, matanjaka ary tompon-daka amin'ny endriny isan-karazany. Ampiasaina ireo heverina fa erijika nananana tany aloha-tany. Erijika mifandraika amin'ny filàn'ny firenena ankehitriny ve ireny? Toa manabado ny vahoaka malagasy ny fihetsiky ny mpanao politika sasatsasany. Repribena tafahoatra amin'ny fisehosehoana sy endrika ivelany ireo malagasy, tifitry ny fantrana ary tsy ampy fialam-boly mba tia tenenana hoe tsy mahita analan'andro. Maro amin'ny malagasy rahateo no tia mihaino resaka sy kabary ambony vavahady, ka mora andaira ny fampanantenana pokaty sy ny ronono antavy. Tsy fotoana ny rentirenty ivelany intsony izao, fa fandinihan-tena, akana lesona, itadidina ny lasan'ireo mpanao politika misehoseho etsy sy roa ireo. Mila petraka amin'ny toerana ambony sy manana ny maizy azy ny fanaovana politika eto Madagasikara manomboka izao. Izany hoe mitaky niveau raha izay no teny malaza azy. Mila olona manana fahaizana sy fahalalana, mifanaraka amin'izay ihany koa mazava ho azy no mifanaraka amin'izany. Mila mandray andraikitra araka izany ny manam-pahaizana sy traikefa ara-pitantanana sy ara-politika. Olona manana fototra, ny ainga tany fotony ary nandalo ambaratonga pitantanana sy fahefana. Tsy olona nandisy fanantenana ny vahoaka, tsy olona hitsapatsapa na nandrakandrana intsony no takin'ny politika sy ny toe-karena ary ny sosialy eto Madagasikara. Aizy ireo vokitraikefa, masaka ara-potikevitra. Rehefa navaly mitantara ireo antoko lehibe taorin'ny nahazona ny falevatena, izay nanana fotikevitra mazava, dia antoko politika foronina rehefa nahazo fanjakana no nanjakazaka teto sy nanao fitaovana ny fananam-panjakana sy ny mpiasa-panjakana ary zary nanao hery famoretana
izay tsy mitovy hevitra aminy na tsy miray ihany toko aminy. Ny tena manamarika ireny antoko ireny matetika dia ny fanindraindrana olona, indrindra ny mpitarika azy. Io ilay atao hoe culte de personnalité. Antoko tsy manana ilay atao hoe doctrine izy ireny ary mandiso ny tena lalan-tsaina anaovana politika anatsarana ny fiainan'ny ampiarabelona. Rehefa tsisy izay atao hoe doctrine izay, tsisy ho azy ny vina na ny vision na ho an'ilay antoko na ho an'ny mpitarika azy, indrindra moa fa ho an'ny mpanaraka azy. Efa maromaro no nitonona ilatsaka hovidiana filohan'ny repoblika. Ny an'ny filohan-kehitriny, ireo manao akisisika manosika azy mbola irotsaka ireo no miseho mahay miresaka sy mandresy lahatra. Ho an'ny hafa, mbola misy ny miandry fanapahan-kevitra ao amin'ny antokony. Miandry isika, inona fa tsy lany manam-pahaizana sitraikefa ary tena miasa azo mbokatra maika ity tanindrazana iombonana ity. Faraky nefa natsidika tao anatin'ny lohateny teo dia nahazo fahafahana vonjo maika alina tokony ho tamin'ny sivora mahery ny tale jeneraly mpisolotoerana teo anivon'ny CNAPS mbola itoy ankilany ny fitakina ho an'ireo mpiasa izay mangataka ny fanazavana bebe kokoa mahakasika ny fanaovana tantely afa-drakotra ny CNAPS sy ny restriction budgétaire ary ny antony ampidirana ponja ny Jocelina Tsaboto tale jeneraly mpisolotoerana teo anivon'ny CNAPS tsy mbola miverina amin'ny loany araka izany ny asa mandraraha service minimum amin'ny 8 hatramin'ny 10 ora maraina no misy manomboka rahampitso Yves Richard. Pilarara amin'ny fisotrondronono sy ny maro hafa eo anivon'ny CNAPS maro no tonga teo anoloan'ny CNAPS ampifiloha androany taorian'ny fandrenesana ny fisian'ny service minimum eny an-toerana. Toy ihany koa ny fahazon'ny tale jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny CNAPS fahafahana vonjo maika izay neverina izy ireo iverena ny asa mandraraha amin'ny laoniny. Tonga teny an-toerana mifanohitra amin'izay ny zava-misy ka maro ireo velotarainy. Avany Manjakandriana, avany Jorobe, avany amin'ny rehetrarehetrany tonga anatina le service débit fanamarina velomana satria raha vao tapaka fotsiny iny dia borinina atao amin'ny CNAPS ny volanay. Dia reo zao olona be dia be reo dia misy zany no ny grevy atao amin'ny CNAPS ato. Zay tsy manakana grevy fa kosa hoe ianona tao amin'ny radio hoe misy service minimum efa amin'ny sambola atao pour mandeha makaty. Dia tokony ambaranareo hoe rehefa hiasonareo dia miasa dia rehefa tsisy dia tsisy fa tsy mifamitako ohatr'izao tsika lasa zokiolona zany mivezivezy makatsy mivezivezy makaroa ny vola tokony hatokana ho an'ny sakafo lehibe zokiolona lasa lany amin'le pré mivezivezy makaty fotsiny fa rehefa tsy matitra dia ajanon'la izy hoe tsisy tsy miasa mihitsy zany. Isanana mafy ny tokony iverena ny asa mandraraha eo anivon'ny CNAPS amin'ny laoniny avy hatrany ny randrana sindikaly araka ny taratasy naterin'izy ireo teny an-toerana. Ankoatra ny fahasahiranana ho an'ireo pila raharaha, maherin'ny 2 miliara isan'andro ny fanazavana ny fatiantoka eo anivon'ny CNAPS, ateraky ny fikatsoan'ny asa ary ireo mpandola atsakemboka no mitondra takaitra voalohany. Fa izay ato amin'ny randrana sindikaly maro hoe izay isany nanoana ho an'ity fotoana ity fa zao zany izay ny teny hoe niverena miasa nareo mpiasan'ny CNAPS satria perta ngeza be ho an'ny CNAPS ny tsy fiasanareo 2 miliara mihoatra isan'andro ny perta atao anaty CNAPS ity raha vao tsy miasa ianareo. Ary fantatsika tsara fa tsy ny mpiasan'ny CNAPS ny voalohany fa ny mpandrosaka latsakemoka sy ny zokolona ny vomavy voalohany fa ny mpiasa any amin'ny faharoa zay vomavy ao momban'ity fitokonan'ity ka izahay zany tompona andraikitra amin'izao ny filakevitanana matoa tsy mahita vahaolana ianareo no mianaova ny fampiresah malaky dia tadiavo ny vahaolana ho an'ireo mpiasa io ahafahana fa mila miverina miasa no zany ny mpiasa mba tsy hamotika an'ity plaketny CNAPS ity. Mitaky fanazavana mahakasika ny fanaovana tantely afa-drakotra ny CNAPS ihany koa ny randrana sindikaly. Fotoan'izao izy ireo tsy tokony hampiemitry ity tale jeneraly mpisolotoerana ity anaovana hampamoaka mahakasika ny zava-misy marina eo anivon'ny CNAPS. Teboka isan'ny notoana ny sindika mpiasa eo anivon'ny CNAPS ihany koa ka antontsombola hamerenan'izy ireo ny asa amin'ny laoniny araka ny tapaka nandritra ny fivorim-be. Mafimafy mihitsy ny fifanakaloizakevitra dia tapaka fa anao ny service minimum izay amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 ny CNAPS mazava ho azy manomboka rapitso zany aloha. Io tsy voafetra satria mbola misy ny zavatra izay angatahan'ny mpiasa mazava ho azy me aleo tsy atao tantely afa-drakotra ny tahiry-pirenena dia ny restriction budgétaire mazava ho azy zany tokony tsy hisy izay amin'ny hoe revendication izay nataon'ny mpiasa izay napetraka teo anivon'ny ministera sy tany amin'ny
ministère infobis ny tany amin'ny présidence mazava ho azy. Ny 13 jona tamin'ny 3 ora maraina raha iverenana nahiditra ponja vonjomaika taorian'ny fenona azy teny anivon'ny paka ny tale général mpisolotoerana eo anivon'ny knaps. Voakasika amin'ity raha ty ihany koa mpiasa telo teo anivon'ny knaps ny agent comptable sy ny DRH na ny directeur des ressources humaines ary ny chef personnel saingy nahazo fahafahana izy ireo tamin'io andro io. Tsy mbola fantatra mazava ny vesatra hiampangana azy ireo hatreto saingy fampidirana mpiasa maro no fantatra fa isany anenjehina azy araka ny loharany vaovao. Fa mitakisy ny amoana tsy misy atakandro ny namanizy ireo ny izay nampidirana amponja tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny antenimerany vaditany sy ny mpanao lavanty araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Nilaza ny anamafiniantsika fitakiny izy ireo raha tsy misy ny fepetrara sy ny fanjakana malona ity rara ity. Fanadiadiny Henri Florian. Malona ny fampidirana amponja ny mataraka anto izay vaditany iray miasa tany Mahajanga farany teo. Mba tsy aro voatoetoana amin'ny fanatanterana ny asany ny eo anivo ny antenimerany vaditany sy ny mpanao lavanty amin'izao fotoana izao ary nanamafy fa tsy ara-dalàna ny nanagadrana ny naman'izy ireo ity araka ny fanambarana izay nataony androany teny Anosy. Mitaky ny amoana ny namany tsy misy atakandro ny antenimerany vaditany sy ny mpanao lavanty. Ny andrasanay moa zany ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao etsika taona izao dia ny famoahana tsisy atakandro aloha ny anankiray ny namanay any Majunga ary koa fampafatarana ihany koa mahakasika ny resaka nataonay teo dia ny resaka saisie exécution ilay sy ny fomba fiasa rehetra mahavaditany anay zany araka ny tenen'ny mpiara-miasa teo izay misy voatoitoina maromaro. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo ihany koa mitaky ny fampiarana ny lalàna manan-kery sy ny fanajana ireo antanatohatra maro samihafa amin'ny rafitra misy azy ireo vaditany ireo. Ny code de procédure civile no mametra fa tsy maintsy misy la didy misy formule exécutoire no afaka tanterahanay. Izay zao nataon'le mpiara-miasa taminay kanefa dia mbola enjehana izy ary lazaina fa manao abus de fonction. Faharoa misy ny lalàna momba ny code pénal moa zany dia mamaritra an'ireo abus de fonction rehefa mijery an'io le abus de fonction itsika anaty code pénal dia agent public ny voaresaka ao fa kosa tsy resaka mihitsy ao huissier. Nefa ny lalàna mihitsy no miteny fa rehefa misy infraction vofetrany lalàna zay vao misy sazy afaka ampiarana na fanenjehana afaka atao ka le izy zany sady tsy voafaritra ao anatiny hoe misy officier ministériel na huissier manao abus de fonction ao anatin'ny code pénal nefa dia izay ny anenjehana namany ary hitazomana anazy tsy hoe tsy azo enjehana mihitsy misy azo enjehana ny huissier fa misy paikady tsy maintsy arahana fa afaka manenjika ny huissier zany misy fahazondalana avy any amin'ny procureur ohatra dia mandalany amin'ny chambre tamin'ity ka ity resantsika ity anefany ny chambre nationale de Madagascar ny huissier de justice de Madagascar tsy mbola naharay taratasy avy any amin'ny procureur général Majunga. Nanamafy ny antenimerany vaditany sy ny mpanao lavanty fa hetsika fanerina ihany no nataon'izy ireo ny andron'ny omaly ny amin'ny fanankatona tanteraka ny bureau fiasany fa eo ampiandrasana ny fandraisana andraikitra ataony mpitona mahefy izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa nisy raha toy ny taratasy fitarainana nalefan'izy ireo eo anivo ny ministera ny fitsarana ka andrasana ny metotoany. Nilaza ny anamafy ny hetsika ireto vaditany ireto raha toa ka tsy mivaly ny fangatahany. Faveriny araka tamin'ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay ihany koa ny devoir d'allégeance na ny fanampim-pirenena sy ny adidy amin'ny firenena malagasy hoy ny magistrat de premier grade Rakotomana Franklin James. Mazava ny voalaza ny andininy fa 12 raha ny fanazavana ka tsy tokony asehana adevitra intsony. Akoatra ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy ho an'ny filoha Andry Rajoelina taorian'ny fizakany zoam-pirenena frantsay araka ny voalazan'ny andininy fa 12 ny code de la nationalité very ihany koa ny adidin'ny filoha amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanampom-pirenena hoy ny magistrat de premier grade iray. Anana ny mitondra iny dia dika zany raha lalàna zany mivakiny dia nanomboka tamin'ny fotoana nahazoany filoham-pirenena ankehitriny zoam-pirenena vahiny frantsay dia efa tsy malagasy intsony izy ary tsy afaka sady voatery anao allégeance amin'ny état malagasy na ny vahoaka malagasy intsony. Dia ry amin'ny andininy manaraka indray amin'ny code de nationalité française andininy hafa indray zany ao frantsay dia mametraka mihitsy hoe
manana devoir anaja ny tombontso frantsay sy ny firenena ary ny zopirenena frantsay ny olona mahazopirenena frantsay zany hoe ny allégeance zany dia tsy vis-à-vis ny vahoaka malagasy ny fanjakana malagasy intsony fa vis-à-vis ny fanjakana frantsay zay zany olana na mazava za ankilany ny voalazany nisy andiny faharoa amby efapolo ny code de la nationalité izay milaza fa amizaka ny zopirenena frantsay tanteraka ny filoha ankehitriny ary fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana no nataony tamin'ny fifidianana 2024 mety misy ny antony mampitarasika nisy afandraisana andraikitra nisy arafim-pitsarana mahakasika ny raharaha misy fitenenana aloha tena zava-dehibe mihitsy hoe la justice est lente mais elle est majestueuse dikan'izany dia izao hoe lantilanty famindra ny fitsarana na ny didim-pitsarana fa ny didy avoakany kosa dia tonga dia zavatra tsy azo ivalozana ary heverina fa mitomina araky ny lalàna dia mety hoe angamba no izay fomba fiasa hoe mila décision majestueuse zay dia tsy maintsy misy réflexion sy recherche be dia be atao zany amin'ny fomba fiasa zany zay angamba no mahatonga zay fa io zany aloha ny lalàna dia tsy misatavan'ny olona fa dia mety ity lalàna dia ampiarina dia misy vokany foana zay zavatra atao rehetra mampasiahy ireo mpahay lalàna sy mpisehatra mitana andraikitra eo anivony nisy asam-pandrara sisy androm-panjakana isan-tokony araka izany ity magistrat de premier grade ity ny amin'nisy tsy tokony hijerena fotsiny ity tranga ity na kofa andraisana fanapa-kevitra tsy mifanaraka ny lalàna ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny tranga toy izao izay mipetraka ho doctrine ho fampianarana lalàna ny tanora rahatra izay politique izay hatrany tena mafisy ny gazety boky politika izay vokatry ny FES nivoaka androany fa tsy vahaolana eto amin'ny tany sy ny firenena intsony ny firosoana makany amin'ny tetezamita izay mampikorotsofana ny fiainam-bahoaka ankoatra eo ampamola volana ny charte de bonne conduite amin'ny teny malagasy ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao mba hipetrahany fitsipika hifampifehezan'ny candidat izay manaiky anasony izany fanadiadina isan'ny fenkevitra voiziny antoko politika sasatsasany rehefa akaiky ny vanam-potoam-pifitanana tahaka izao ny fametrahana tetezamita sy ny fiaraha-mitantana voalaza matetika ihany koa ireo rehefa latsaka ambany dia ambany isan-dabola malagasy ka miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny ankamarony ponina isan'ny teboka lehibe mivoatra ao anatin'ny gazety boky politika andiany faraiky amby telopolo izay navoaka ny FES fa tsy mahasoa ny firenena intsony ny fametrahana izany tetezamita izany ary tokony hanome antoka ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika ny mpitondra fanjakana mba tsy sia ny aya intsony fa hisy ny fifidianana eo ampiandrasana ny fivoahany didim-panjakana manainga ny fiantsoana ny mpifidy atrena ny fifidianana rehetra amin'izao fotoana izao raha mahatsikaritsika rehefa misy ataontsika hoe marefo ny vola malagasy marefo ihany koa misy olana ngeza be eo ny fiarahamonina olana lehibe eo ny ataontsika hoe ny fahamarina toena demokrasia dia miverina matetika io resaka transition io fa mety ao anatin'izany ihany koa hoe haya hoe aiza maro zany lalana izorantsika ao anatin'ity fifidianana ity tety amin'ny fifidianana mbola tsy mivoaka ary indrindrandrindra ihany koa mbola tsy misy signal tena ataontsika hoe rassurant zany ny fitondram-panjakana amin'ny bricolage lay teti-bola hoentina miatrika ny fifidianana dia zany rehetrarehetra zany no mampiverina matetika no resaka conceptana hoe transition io kanefa ihany koa tokony tsy atomontsika ihany koa fa misy antoko politika ihany koa manana intérêt koa hiverenana ny matetika satria reny le mety sarotra aminy ny ahafahany candidat ny mandeha fifidianana teny tanàna ohatra ary mety izy ihany koa manam-pandriana ihany koa ho hitondra hazo fahefana hazo fitantanana na mafisiny teo anivony FES araka izany fa tsy mahasoa ny fiainam-pirenena ny firosoana mankana amin'izany tetezamita izany Madagasikara ngamba hitako hoe fa hitantsika hoe fa nandalo crise maromaro ary hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fahasarotana iainan'ny firenena anankiray miditra ao anatin'izany transition zany tsy afena amintsika hoe inona zavatra ny ainan'ny Madagasikara nandritra ny transition ngamba ny averiko amintsika ihany efa nitaliana hoe tena mbola mila transition ve Madagasikara samy manana fahitany azy fa raha ny tokony fizotra ny lalam-pirenena sy ny tontolo politika dia tokony efa hiditra amin'izany fifidianana izany isika ankoatra io efa ampamola volana ny fandikana amin'ny teny malagasy ilay charte de bonne conduite ny FES amin'izao fotoana izao mba ho fantatry ny vahoaka malagasy iray manontolo ny voarakitra ao anatin'izany ny fitsipiky fampifezany antoko politika mialoha mandritra ny fifidianana izany ho an'ireo antoko politika izay misafidy ny anao-soni ity charte de bonne conduite ity isy ny komite manokana napetraka anaramaso ny fampiarana io charte io raha ny fanazavana
ny ataontsika hoe ny sazy zany a dia io comité io ihany no afaka manao azy araka ny teneko teo hoe mety misy fanorona pahibe maso amin'ny alalandreo aina manano manjery ohatra hoe ny parti zao tsy nanaraka nytististy a dia misy karazana indicateur kely zany a ezahana ho avoaka hoe nanahoana ny fanajan'ireo mpisehatrara politika ny charte de bonne conduite ary izay raha ny zava-dehibe kokoa la ataontsika hoe tsy nanaraka n'le voalaza ary misy ny ataontsika tsy fifanajana zany ny ara-moraly sy ara-etika noho ny lalàna zava-dehibe kokoa izay aminay no hoe navoaka ny FES androany ny laharana faraiky amin'ny telopolo ho an'ny boky politika izay miompana betsaka ho an'ny tontolo politika indrindra fa ny fiatrehana ny fifidianana fa ankoatra ireo hita ao ihany koa ny lafiny toekareny sy ny tontolo iainana fa tsy mbola fenatreto ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana ho amin'ity taona 2020 sy 2020 ho ny antoko politika RNR manoloana ny fomba fiasan'ny CENI sy ny HCC ankehitriny izay mampiaya ny antoko politika maro olo-pirenena sy ny fikambanana samihafa eo ihany koa ny tsy famoahan'ny gouvernemanta hatramin'izao ny datim-pifidianana mazava raha ny fahasivy ny volana novambra no daty voafaritry ny CENI izay nahazo fankatoavana avy amin'ny HCC anatanterahana izany ho an'ny fihodinana voalohany ary ny 20 desambra ho an'ny fihodinana faharoa. Daniela Minarso. Mbola mipetraka hatrany ny aiain'ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa manoloana ny fomba fiasan'ny CENI sy ny HCC amin'ny fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana ny lalam-pifidianana eto amintsika izay manome vahana ho an'ny olombitsy raha ny fanazavana. Tsy mbola feno ny fepetra fa iroso amin'ny fifidianana antsika. Ary raha forcena aroso koa raha amin'ny fifidianana dia mety hiteraka krizy lalina ary mety hitondra ho any amin'ny raha mandrika io satria na ny fahefampitsara ny HCC tsisy matoky ny olona ny ao amin'ny CENI zay mpikarakara amin'ny fifidianana mbola raha mahita fa mbola manana problème be izy ao na eo amin'ny fanisana ny mpifidy fotsiny azy dia efa raha mahita ka ireo teboka maromaro nolazainay teo ireo no afanoity nilazanay hoe anaty krizy lalina amin'ny firenena. Ankilany maro ny tsy fahatomombanana hita amin'ny fomba fiasan'ny CENI manerana ny nosy isan'ny nahitany io tsy fahatomombanana io ihany koa ny ao maro antsetra. Raha mahakasika ny fifidianana zany amin'ny CENI amin'ny ity taona ity dia hita fa misy tsy fahatombanana mihitsy ny anantoerana. Maro ny fokotany ny commune andehananao misy maro ny olona tsy tafiditra agnatin'ny listy fifidianana ary matoa moa misy fivoahan'ny daty mihemotremitra io avoakan'ny CENI ny fanjakana koa mbola tsy mamoaka daty jusqu'à zao dia miembokevitra tokoa zay amin'ny RNR satria misy tsy fahatombanana tokoa amin'ny CENI amin'ny zava iarahantsika mahita amin'izao zava-misy amin'izao fotoana zao. Manoloan'izany sosokevitra rosin'reto farany sy ny mangarahara eo amin'ny fomba fiasan'ny CENI miainga ny fotony na eny amin'ny fokotany miakatra eny amin'ny commune na hatrany amin'ny distrika izany. Tsy ivana ny 17 ny volana Jolay ho avy izao no daty nomen'ny CENI anakatonana ny fanavaozana tanteraka ny listy fifidianana raha tokony tamin'ny 10 Jona izany no nikatona. Samy nanolotra iray tapitrisa euro anatin'ny basket fond hiatrehana ny fifidianana ny vondrona Europeana sy ny Frantsay. Tsy mbola voafaritra mazava kosa hatreto ny vola arotsaky ny fanjakana Alemana izay nanolotra 3 tapitrisa euro ho an'ny fifidianana misy adimy aty Afrika anatin'izany i Madagasikara. Fanadiadina. Nambara ny vondrona Europeana sy la Frantsa ary Allemagne ny areva teo ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny basket fond. Hiatrehana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ity taona ity. Araka izany, nanolotra 2 tapitrisa euro ny vondrona Europeana, 2 tapitrisa euro ihany koa ny fanjakana Frantsay, ary mbola tsy voafaritra mazava ny ho anjaran'ny Madagasikara amin'ny fanjakana Allemagne. Ity farany izay nilaza fa nanokana 3 tapitrisa euro ho an'ny fifidianana misy adimy aty Afrika, ka tafiditra anatin'izany i Madagasikara. Mizara telo mazava tsara ny ampiasana io vola anatin'ny basket fond io, hoy ny solotena maharitra ny PNUD, ary natokana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena, fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ary ny fifidianana solombavambahoaka. Notamment concernant l'espace voalohany ny fanohanana ny fametrahana adi-hevitra demokratika, faharoa ny fampandraisana anjara ireo vehivavy, ireo tanora sy ireo olona manana fahasembanana amin'ireo fifidianana miisa telo ireo,
ary fahatelo ny fanohanana ireo dingana rano amin'ny fividianana miisa telo ireo. Arak'izany amin'ireo roa tapitrisa euro sy avy amin'ny fanjakana Alemaina izay ho fantatra tsy ho ela, ny tanjona dia ny ametraka harona hitambarana ka ho tohanana ireo fandaniana laharam-pamehana. Karakaraky ny vizotran'ireo dingana rano no irotsan'ny vola sy anohanana ireo asa tao ary tafiditra anatin'izany ny fifanankalozan-kevitra araky ny efa fantatrareo rehetra. Raha ny fanazavany ny filohan'ny seni ny enao 20 miliara ariary ny teti-bola ilain'ny seni amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara raha toko ka 340 miliary zany tany ampiandohany 70 miliara ariary no tafiditra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Antony maro raha ny fanazavana hatrany no nahatonga io vola io ihena. Tafiditra anatin'izany ireo fitaovana isan-karazany efa voavidy sy nampiasaina tamin'ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy no vidiana tamin'ilay teti-bola 570 miliara ariary. Ireo fitaovana ireo izay azo ampiasaina amin'ny fifidianana ihany koa. Eo ihany koa ny fandraisana anjara nataon'ireo mpiara-mombona antoka teknika sy ara-bola tamin'ny fanofanana sy ny fanohanana ny firaisamon'nim-pirenena amin'ny lafiny serasera sy ny fanabeazana olom-pirenena izay nampidirina tao anatin'ny teti-bola 370 miliara ariary no faritana tany amboalohany. Lafim-baovao tanteraka dia mitohatra amin'ny rahampitso ny hetsika kolotsara Tomefikanto eny amin'ny Alliance Française Andavamamba izay karakarain'ny Kolo TV FM miaraka amin'ny fandaharana kolotsara izay mankalaza ny 70 taonany. Vakotrazana sy soratra samihafa no naseho teny an-toerana androany. Mitohy ihany koa ny varotra fampiratiana. Tonga nitsidika teny an-toerana ny filoha tale jeneraly ny Kolo TV FM Ajo Andriananarivelo androany. Andro fahatelo ho an'ny kolotsara Tomefikanto ny toy ny hetsika maro samihafa izay efa nampanantenany ny fandaharana sy ny Kolo TV FM teny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Vakotrazana sy seodi samihafa no natolotra ireo mpanakanto malagasy. Mbola mamelo maso izany kanto gasy izany. Mitohatra ihany koa ny varotra fampiratiana izay nataon'ireo mpanao taozavatra malagasy maro. Tonga nitsidika izany ny filoha tale jeneraly ny Kolo TV FM izay isany nametraka indrindra ny ananganana ny fandaharana kolotsara. Ho tantsoroka ny fanandratana ny kanto araka ny teny filamatry ny fandaharana fa indrindra zava-dehibe izy ny fanandratana ny kolotsaina malagasy. Voalohany aloha dia miaraba ny Minsos ny ekipan'ny kolotsara rehetrarehetra. Tadidiny Minsos fa tamin'ny voananomboka ny Kolo TV tsika dia isan'ny fandaharana mba nangatahako manokana ny ity kolotsara ity satria zay natonga ny anaran'ny Oanasa moa hoe kolo ihany koa. Amiko zava-dehibe ny manandratra ny fahaiza-manao ny malagasy indrindra ny fahaiza-manao mampiseho ny tena kolotsaina malagasy. Raha hitantsika tatao anatin'ilay exposition rehetrarehetra teo dia tsisy resaka fa tsy Madagasikara ny tato ary fiainan'ny malagasy mamalagasy ny malagasy. Raha ny sary hitantsika arany dia nofinofy sy fampisehoana ny mamalagasy atsika. Dia izay no ahafahantsika manao asa tsara ho an'ny firenena ary izay mba anjara birikin'ny Kolo TV amin'ny hoe tsy fahitalavitra mizara ataoko hoe film fotsiny fa indrindra manao fitaizana amin'ny malagasy ny tena malagasy. Mbola raha afaka manao bebe kokoa ary ny faniriko mba hoe hitrandraka an'ireo any amin'ny faritra hafa ihany koa izay faran'izay lavitra indrindra ny ekipan'ny ny Kolo TV manomboka izao satria tsika efa mandeha eraky ny renivohim-paritany rehetrarehetra dia tsara ihany koa mba ahafantarana ny any faritra hafa rehetrarehetra. Isaorana ny namana artista rehetra avy lavitra ohatran'ny Michel Randry zao avy any Antsirabe tonga aty fa ny any amin'ny faritany hafa koa irinany mba hivoahany izay satria kolotsaina ray ihany tsika eto Madagasikara fa tsy hoe misy kolotsaina maro samihafa kory malagasy ihany. Nitondra fivoarana maro teo amin'ny sehatra ny fikirakirana ny zavakanto malagasy ny niarahana ny asa tamin'ny Kolo TV FM sy ny fandaharana kolotsara izay vokariny tao anatin'ny 10 taona izay ho hiatrany ireo mpanakanto. Anisan'ny zava-dehibe ho anay mpanakanto tokoa ny fisian'ny fandaharana ohatr'izao satria zay na ny asa raha zay ka tsy misy fampahafantarana dia zava-poana ihany. Ny mpitsidika sy mipankafy tsy afaka ny hoe andeha hitsidika ny amin'ny trano fiasanay na hoe andeha tsy afaka ny hitsidika ny amin'ny toerana fampiratiana foana fa amin'ny sehatra ny aingo amanjery ohatr'izao
no afahanay mpanakanto mampiseho any an-tokantrano tsirairay ny zava-bita. Nandritran'izay 10 taona zay aloha tena betsaka ny artiste nandalo satria mpanaraka ny fandarana io zahako. Efa nandray anjara tamin'ny fandarana moa matoa voasa. Ho amiko manokana nampiakatra amin'ny fahafantaran'olona ny asa tanako. Dia any ka rehefa hoe manao fampirantiana amin'ny toerana anankiray dia tonga dia fantatry ny olona ity le tamin'izao dia izay zava-dehibe aminay mpanao asa tanana. Raha mpitso ny farana ny kolotsara Tomefikanto, etsika nanamariana ny 10 taona ny fandarana kolotsara. Isy hatrany ny etsika samihafa ho hita eny amin'ny Alliance Française Andavamambo tahaka ny seho an-tsehatra samihafa sy ny varotra fampirantiana izay azo tsidihan'ny rehetra mahamaim-poana. Ny fankalazana ny 10 taona no hifarana raha mpitso fa ny fandarana hitohy hatrany ary isandrahaka manerana ny nosy hitrandraka ireo mpanatalenta sy mpanakanto malagasy araka ny vina izay napetraka ny filoha tale jeneraly Nicole TVFM ajo andriany Anarivelo. Teny ihany koa antsika amin'ny santiventivety anatin'ny dokam-barotra fohy aorian'izay miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao rehefa avy eo ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be sotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à Nosy mandeha festival Somaro karakory Paris. Za gasy tia mandrafitra sy manavao. Za gasy tia manaingo ny trano. Za gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Za gasy tia mamirapiratra. Ary inona ny batinao? Ararotiny asaramanitra ahafanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax ny 2010 jona hatramin'ny 9 jolay. Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ankasitrahana hatrany ianao tomboky lasy tomboky vavy mbola manaraka ny fahitalavitra kola amin'ny tsy arina ity mamerina ny araba tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa indray ary anomboantsika azy avy hatrany ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly 5 jolay ny andraisany Madagasikara anjara amin'ny fivorimbe ara-potoana ny filan-kevitra mpanatanteraka ny vondrona afrikana anjia ny 17 izay ho tanterahana Nairobi Kenya ny 17 sy 18 jolay 2024 odinina mandritra izany mikasika ny tetibola ny vondrona afrikana ny fividianana ireo mpikambana hitantana ny rafitra samihafa ao anatin'ny vondrona afrikana akoatra izay nankatoavy ny filan-kevitry minisitra ihany koa ny fanatsotsosana ny atrikasa hakana ny hevitry ny Besomaro mikasika ny fanondranana enomby ny 9 hatramin'ny 10 jolay 2024 pankakevitra izay atao any Ambovombe faritra Androsy Tolaniaro ary any amin'ny faritra Anosy. Lafim-baovao hafa dia mbola marivo amin'ny fifandraisana ara-barotra any amin'ireo firenendehibe i Madagasikara any Katsimagaga raha mikorosofana ny toe-karem-pirenena hoy ireo manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena anaovana fanadihadiana androany. Ilaina politika mazava ny fametrahana ny lahara-pahamehana sy fifandraisana ara-barotra amin'ny any ivelany raha tiana ny ampandroso ny firenena. Henri Florian. Antoka iray ahafahana mitondra fampandrosoana amin'ny firenena ndalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara. Ny fironana bebe kokoa amin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-barotra any amin'ireo firenendehibe any ivelany. Hoy ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena nanaovana fanadihadiana androany. Mbola marefo ny toe-karentsika indrindra fa ny fampiasantsika ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha jerentsika tokoa, raha jerentsika aloha lafiny araka ny varotra ohatra satria ao anatin'izay ny varotra ny mahakasika ny relation internationale zay mbola tsy dia ampy tsara eto ohatra Madagasikara na ny afrikana ny fahafezany ataontsika hoe ny resaka varotra ohatra satria miainga avy amin'izay varotra zay ny relation internationale satria ila mahafantatra aizany ataontsika hoe ny CNUSED
zay toerana anankiray zay ny Nations Unies zay misahana ny fampandrosoana ny varotra sy ny fampirobona ty amin'ny tanan-dalam-pandrosoana dia ao Genève aussi misy an'izay CNUSED zay ao anatin'izay CNUSED zay no mamaritra ireo karazana ratsa mangaika ny varotra maneran-tany ao ny manifestation commerciale ao ny rencontre internationale mikasika ny varotra dia mila mafehy tsara makasika an'izay relation internationale mikasika ny varotra resatsika raha jerena tokoa tsika eto Madagasikara ohatra mbola tsy dia mafehy tsara tanteraka an'izay satria raha jerentsika ny lafiny ara-barotra eto Madagasikara dia mbola tsy ampy indrindrandrindra makasika ny opérateur économique ohatra mbola vitsy dia vitsy ny opérateur économique tsika mafehy ireo karazana manifestation commerciale na indrindrandrindra ny fivoahana mankany ivelany satria izay fivoahana mankany ivelany zay no ahafahan'ny firenena anankiray mampandroso zany hoe mampiditra ireo vola vahiny tokony hirona bebe kokoa amin'ny fampiasam-bola ho an'ny fanabeazany Madagasikara ny fanazavana trany ary hisy ihany koa ny fampiofan'ny ireo tanora manana andraikitra lehibe ho an'ny fampandrosoana ny lafiny ara-barotra ihany koa ireo masovoantsika any ivelany saingy tsy tafiry izany andraikitra lehibe izany tokony atao misy bebe kokoa ny fampiasana vola zany hoe amin'ny fampianarana indrindrandrindra ka resako zay fampianarana makasika ny relation internationale zay tokony ho fantatry ny tsirairay raha ohatra manana eritreritra an'izay ohatra ny tanora kely ty fianarana dia mila mahalala tsara aiza ny lalany tokony izorana ao anatin'izay fifehezana ny relation internationale fifehezana an'izay varotra iraisam-pirenena zay raha jerentsika tokoa ny masovoa any ivelany indraindray tokony mafantatra tsara makasika ny Madagasikara ohatra mafantatra tsara inona ny économie misy eto Madagasikara manao ny fivoarana eto Madagasikara inona ny tokony laharam-pamehana ao anatin'izay fampandrosoana zay dia zay anjaran'ireo ny masovoa any ivelany no mijery sy mafantatra ireo hoe inona ny tokony mety tsara ny Madagasikara mila sehatra avoavo kokoa ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena raha ho an'ny Madagasikara manokana raha ny fanazavana ka ny fifandraisana ara-barotra no isan'ny teboka lehibe mila jerena manokana afahana mampidi-bola betsaka sy mahamamaro ny toerana ny vola malagasy fa ilaina ry zava-dehibe ny fampiarana ny lalàna mikasika ny protection des données personnelles eto Madagasikara indrindra amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao antony irsona tamin'ny fampahafantarana sy ny fifampizarana mikasika io lalàna io izay rana amin'ny OIF sy ny FAPDB fanadihadiana manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny fiherisoana amin'ny aitao arakady mirindra ilaina ry zava-dehibe ny fanavaozana sy ny fampahafantarana ny fiarovana ny antehotan-kevitr'olon-tokana na ny protection des données personnelles ny lalàna mikasika ny protection des données personnelles izay nolaniana teny amin'ny anteny meram-pirenena ny taona 2014 ary nivoaka ho lalàna manan-kery ny taona 2015 ao anatin'io no misy an'le vomera ampirenena zany zay manara-maso ny protection des données personnelles zay dia ny atrikasandroany moa zany dia natao hijerena nireo hoe ahoana ny tokony fipetraka ny didy fampiarana zany lalàna izany ka araky ny fahafantaranareo moa zany anisan'ny asany teny meram-pirenena ny manara-maso ny fampiarana ny lalàna dia azo lazaina hoe fa taratara ihany izy hatramin'izao fa ty atrikasy ty zany no ahafahantsika mijery amin'ny antsipiriany hoe ahoana ny fomba fiasa ahoana ny fomba fampiarana le lalàna ka rehefa vita zany ty atrikasy ty dia afaka mirosotsika amin'ny fananganana le didy fampiarana isan'ny mahazava-dehibe ny fampiarana io lalàna io ihany koa raha ny fanazavana ny fahafahana manenjika sy mampiatra ny lalàna amin'ireo zay miopefy ka mamoaka ny tsiambaratelon'olo-tokana isan'izany lay antota taratasy mikasika ny zo-pirenena nanany filoha sy ireo tompona andraiky mpanjakana ambony maro samihafa fantatsika tokoa fa misy ny fivoahana mombamomba na mpitondra fanjakana maromaro amin'izao fotoana izao tsy manana ny lalàna isika ahafahana mifehin'izany na ahafahana koa manenjika ny olona miopefy ka anisan'ny apetraka amin'izao fanatotoloana ny akajy mirindra izao ny ananatsika an'izany lalàna maro-pototra izany satria mitohatra ny communication na ohatra ny fampiasaina amin'ny andavanandro amin'ny taratasy rehetra ity fanatotoloana ity anisan'ny isongadina zany ny ahafahany ao amin'ny commission malagasy ny akajy mirindra sy ny fahafahana manao ny asany ary koa mameno an'ireo lalàna zay mbola tsy feno atao amintsika mba hisin'ny filaminana sy anarana amin'ny ara-dalàna araka izany ny roson'androany ny fampahafantarana sy ny fizarana mikasika ny fiarovana ny antotan-kevitr'olon-tokana na ny protection des données personnelles iarahana amin'ny OIF na ny organisation internationale de la francophonie sy ny AFAPDP na ny association francophone des autorités de protection des données personnelles
Ny faran'androany ny fanadina mpanjakana BEPC ho an'ity taona 2024 ity ireo sokajy A na ny option A no namarana azy ny androany raha omaly ny ho an'ny sokajy B amin'ny ankapobeny samy manana ny taranjana nanirana azy ireo mpiadina na izany azy samy manatena ny hoafam-panadinana avokoa ireto farany. Ny taranja anglais ho an'ny androany no namarana ny fanadinam-panjakana BEPC ho an'ireo mpianatra ny safidy ny option A raha ny taranja histoire et géographie na histo-géo sy physique chimie no namarana ny fanadinana ho an'ireo mpianatra ny safidy ny option B omaly amin'ny ankapobeny samy nanana ny taranjana nanosarotra azy avokoa ireo mpianatra ny safidy ny option A raha nanontaniana androany. Tsaratsara ihany fa misy sarosarotra kely ihany le izy. Malagasy ihany zao ny hitany mba sarosarotra tao. Malagasy rehetrarehetra. Dia misy efa moramora kely daholo ny sasany. Tsaratsara ny famarana an'androany. Sarosarotra ihany izy tao. Français tena nanahirana kely tao. Manatena. Sarosarotra kely. SVT tena sarotra. Géologie de géologie. Ny anglais les rétines sarosarotra manatena hoe afaka. Mety mora zao malagasy fa sarotra fizika manana tokony tao izy tao sarosarotra kely ihany fa natao tamin'ny fahaizana anazy moramora ihany aloha le izy sady efa nianaranay le job application dia azoazo tena ho afaka. Tsy ivana manodidina ny 970 sy 503 hetsy ny zaza tanora niatrika ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ny nosy. Mpiadina miisa 957 sy 204 hetsy no nisafidy ny sokajy A raha toka mpiadina miisa 707 sy 504 hetsy no nisafidy ny sokajy B. Teratany vahiny ny efatra tamin'ireo mpiadina ireo. Miisa 770 no manana tsy fahatomam-banana ara-batana raha ny atotanisa avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Vinavinaina hivaly afaka tapabolana ny fanadinam-panjakana BEPC ary misy ny voaka mialohan'izay ho ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny 3 Jolay lasa teo. Miankina misy an'ireo mpiadina isaky ny fitoeram-panadinana ny faharetan'izany. Anjara ny fitoeram-pitsarana tsirairay avy kosa ny mandamina ny fotoana anombohan'ny fitsarana. Fa fijaliana sy fangirifirina avokoa amin'izao fotoana no iainan'ireo fianakaviana samihafa mitoetra anaty trano azo ny andro sy ny alina any atokantrano izy ireo no ny fidina ny maripana ny akamaroan'ireto farany izay saika tsy manana lamba mafana na body fotsy orakofana avokoa no ny tsy fampiny eo am-pelatanana. Mikakaiky avokoa amin'izao fotoana ny akamaroan'ireo fianakaviana mitoetra amin'ireny trano azo eto an-drenivohitra ireny no ny atsika. Ny maripana izay tsy nitsahatra nidina raha tatao anatin'ny herinandro ary 9 degré Celsius izany ho an'ny androany araka ny tatitra avy amin'ny sampana mpamatatra ny mety toetry ny andro. Fiainan'ny maripana izay misy fiantraikany goavana eo amin'ny lafiny ara-pahasalamany ankohonan'izy ireo. Etsy andaniny manahirana ny tsy fisiany eo eto manana raha misy ny tsy salama. Ohatr'izao zao ny tranonay dia ny trano ny ankizy rehetra manavy daholo nefa mibody fotsy tsisy vola tsisy ohatran'izay tsy manana ny karama zany tsisy mihitsy satria mpanasa lamba ny asako dia amin'izao ririnina izao tsisy mampanasa lamba mihitsy zany efa ny tokantena ny ato ny zanako anankitelo dia ohatr'izao ny tokantranonay efa mianaka kely. Raha mandrivotra ny andro dia tena mitaitaina sady mangatsiaka be ato anatin'ity tranonay ity. Mangatsiaka ny alina satria na bodofotsy arange tsy misy tsy manana bodofotsy zany tsontsika amin'izao fotoana izao fa zay eo zany no etrehana an'ilay ririnina. Izay lamba firakotra eo am-pelatanana araka izany no ampiasaina sy fampizarany ny mpianakavy. Ny lehibe no mandefitra ho izy ireo fa ny ankizy no atao izay mampafana azy amin'izao ririnina mamirifiry izao.
ankilany mitaraina ireo mponina ambany tanàna manoloana ny fanavakavahana ataony mpitondra fanjakana raha ny zava-misy hatramin'izay saika ireo mahitahita trano no misitraka ireo fanampiana fa ireo vahoaka madinika atao anjorom-balatrany. Dia fianana ianana eto Madagasikara mihitsy ny tiako lazaina ohatrany hoe samy milaza daholo zany hoe mpanohana milaza hoe vahoaka dia misy koa le mpanohatra milaza hoe vahoaka ka iza marina raha ny tena vahoaka zany a satria ny olona ge amin'izao tena samy sahirana daholo dia iza amindreo araha zany ny vahoaka iza ny tsy vahoaka dia zay zany mba tiako ampitaina hoe mba jereo ihany aloha zay tena vahoaka e. Tsy ivana antondro lehibe no mahatonga ny mponina eto andrenivohitra norina trano hazo lafy ny toe-karena lafy ny brika raha norina trano vato fa ihany koa misy amin'izy ireny amin'ny toerana tsy tokony hanorenana no manao ny tranony antony mahatonga ny trano hazo. Ankoatra izay misy ihany koa ny manofa tany ka trano hazo no ahorona amin'izay mora kokoa ny mandrava izany raha misy ny fotoana ilain'ny tompon'ny tany. Trano hazo izay misy mampanofa ihany koa eto Antananarivo lafy ny hofa-trano amin'ireo trano vato ka ny trano hazo no mora ahitana mpanofa ahazoana volaingana hoy ireto farany. Raha ny fanadihadiana natao manofa tany avokoa ny 700 ny mponina manorina trano eto amintsika indrindra ireo any amin'ny faritra iva toy ny eny Ankasina, Ampefilo Ambodirano, 17 hektara, Ankazomanga, Andotapenaka sy ny maro hafa. Ny trano hazo izay mora andairany afo rehefa tonga ny loza. Nanome fiofanana ho an'ireo mpitondra posy sy sikloposy ny fiadidinan'ny tanàna Mananjara Ambonivohitra niaran'ny salata amin'ny fanomezana traikefazy ireo ny fampanoavana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Mananjary ny polisy pirenena ary ny tompony andraikitra amin'ny auto-école Mananjary. Ho fitsaroana ny loza sy ny mety ho fandikan-dalàna eo am-panantanterahana ny asa no tandrona amin'izao fanomezana fiofanana ireo mpitarika posy sy mpitondra sikloposy eto Mananjary izao. Maro amin'ireo mpitarika posy no tsy mahalala ny lalàna amin'ny feno fifamoivoizana. Tombontsoa lehibe ho azy ireo izany fiofanana izany ary manamora ny asa hoy ny eo anivon'ny polisy pirenena izay nanolo tanàna ihany koa tamin'ny fampiofanana. Ka ny atsika sosoa zany no afana mba magnisy an'izy ireo hoe mba halala tsara hoe tsy ny lalàna fifamoivoizana tsy ny fanaraka amin'ny asanay mba moramora koa ny asa isoroana ny lehibe fifamoivoizana sy lana amin'ny fandikan-dalàna ka fifamoivoizana. Rehefa piatra lalàna zany zao fampiatrana lalàna hitanay fa tombosoa kokoa manamaivana ny asanay manamoramora koa ny asanay fifanazala reto fa ny azo ny androany mba sofiny sondra fiso ary mirary koa zay raha sy maniry mba hitozan'izao feno kokoa ny taikefana an'izy reto. Miisa 370 ireo mpitarika posy sy mpitondra sikloposy nahazo fiofanana tamin'izao andihany voalohany izao. Hotohizana ny fampiofanana hoy ny ben'ny tanàna ary afaka ireo izay efa nahavita izany na amin'ny fomba fiasa andavanandro na ihany koa amin'ny endrika ivelany. Ary omena barotra manokana zany mba ahafahantsika manavaka ny vary sy ny siparifary sy ahafahana manara-maso koa ny fiofanana izay natao any amin'ny lafiny fampiarana. Tsy samba ny anaovana azy ity fa ezahana zany mbola ho izy toy ny amin'ny manaraka ho fampasahivana sy ho fanamafisana izay efa niratovina androany. Fa ny atao androany moa zany dia fiofanana fototra amin'ny hoe fanombohana azy. Nosafidiana manokana ho amin'izao fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra izao no nanomezana fiofanana ho azy ireo. Antony, ireo posy sy sikloposy amin'ny ankapobeny no manatitra sy maka-mpianatra ka malalaka sy manana fotoana kokoa izy ireo hiatrika ny fiofanana atolotra tahaka izao. Saka avy any ivelany dia mafanatra ny toedrara Osfax taorian'ny fahafatesan'ny Tunisiana iray tranga izay nisy nandritra ny fifandonana nisy teo amin'izy ireo tamin'ireo mpifindra monina sy ireo Tunisiana ny talata lasa teo. Ireo mpifindra monina izay maro no nigadona tao Osfax nandritra ny volana maro ary ao ireo nandray sambo hiazo any Italia. Fanampanazavana entin'ny alarana Efson eo amin'ny sarin'ny France 24. Taorian'ny fifandonana teo amin'ireo mpitsaponenana sy Tunisiana ny talata lasa teo fa atao Sfax miezaka mitsoka ny faritra misy azy ireo mpitsaponenana avy aty Afrika subsaharian ireo. Anton'izao fitsoahana izao moa fa ny afahafatesana ahateratanty Tunisiana iray atao Sfax izay fifandonana teo amin'ireo mpitsaponenana sy ireo
amponina tao Sfax. Ho an'ireo mpifindra-monina atratra ny mpitandro ny filaminana avy hatrany dia aroaina ao Sfax izy ireo. Manamafy ny fikarohana ireo mpifindra-monina ireo mofo ny ampitondra any an-toerana izay ity faritra ity no isan'ny faritra ahafahan'izy ireo mifindra toerana ary mandray ny sambo miazo any Italia. Ary avy hatrany dia esorina ao amin'ity tanàna ity ireo atratra amin'izany. Miezaka manome toky sy mandama ireo mponina ao Sfax ankehitriny ireo tompony andraikitra ao an-toerana. Manoloana ny raharaha fahafatesan'olona atao Sfax misy amin'ireo mpifindra-monina no efa notazomina vonjy maika. Ho an'ireo nanao fihetsiketsehana kosa dia efa misy voatazona ihany koa ireo mponina avy ao Sfax ireo. Ankilany manay ireo mpifindra-monina avy aty subsaharien hafa asody any amin'ny faritra misy any Liban no anariny ny tompony andraikitra azy ireo aoriny izao fisamborana izao. Dia indray tompoko lasy tompoko vao no masakazona roso tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ny fanarahanao izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao samy mitombo amin'ny fahasoavana. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.